zara josa tena anao tena plaintan ay tsara zany rehefa lasa vola vitsy indray izy tany tampo andeha tady asana ihany zany nefa tsy malala zay tokony alena ary zay indrindra mila fantaritsika tsara ianao raha te hiatika zany adiny tenany zany ianao fantary tsara lovy aloha satanana be de be voalaza ny sotra maso to misy manao activité be lehibe ao zarazaraina ny asa zarazaraina fanompona zarazaraina fanomeza-pahasoavana mandraisany reny fantaro reny aza mandrainy reny nefa raha tsy fantatrao satria manao bio manao matsy anao zavatra ola aminay toraisiny hoe fandako anareo de hifanejika fotsiny ao anareo fa raha fantatrao tsara mihitsy zao anao an'tia anao fiangonana anao fikambanana anao fitezara so raha fantatrao tsara ao mitezan'andriamanitra anao hitombona ao fahamasinana ao anatin'izany toerana zany tsy maintsy manao diny izy ianareo zay fa elaela tamin'ny fanarana tompo androany tsaro tsara tsy maintsy manao diny ianao raha tianao niatrika ny ady-pianana tsy maintsy tsatsy tonge tokony zazavazanambarako aminareo zany zavatra lalana efa nandehanay to zany afaka mampiandra anareo tsara satria fantany tsara ny dikana rehetrarehetra ary mbola mahatonga tafajoro am'zany roa be fapolo taona araka ny tompo fantatro tsara be de be ny zavatra misitona visevanana fa rehefa fantatro tsara ditanao tsara fa afaka motro tsara ao anatin'ny baiboly io misy zarazarena misy izy natao hoe mpitondra misy io natao hoe mpanoana ny asan'andriamanitra tsy nretrarehetra le avana natao président tsy nretrarehetra natao hoe chef de service ary problème be tsara tamin'izay mbalinazy olona tsy manana fanomeza-pahasoavana chef de service no apetraka ao tsy malala zay ambony tany ny mihinana sy mitsopo no atao de rehefa aveo hoe problème neny mitokatranona nyetinety amin'ny mpiasa ilay koa miady angambany zany tonga ty korotany ko tezitezerany dolidolo ny mpiasa rehetrarehetra satria tsona tsy mena fanomeza-pahasoavana ary zany miadana ny tena mbola nao anatina fika mba anatin'ny fiangonana tsy nretrarehetra ary tsara ny komitana voaloha toko farany folo misy ozy izy natao mpitondra misy natao oentiny misy natao mpanoa misy zarazarainy io ary io avana tena ilainao am'izao fotoana zao ao anatin'ny fahalalana iny anjara toeranao no hitahir'andriamanitra anao eo amin'ny fiainanao ao izy ny manampy anao ain'andriamanitra ny manampy anao amin'ny fomba rehetra rehefa tena fantatra tsara ary no fatarina fatafiditra tsara ianao voalohany indrindra andriamanitra misy ny manome tolotsainanao anatsarana an'io andraikitra io rehefa fantatra tsara tsy mraharaha nizanizy ianao na isanao na satria fa ianao no manao azy satria napetraky ny tompo anao manomboka matsiary teny ianao rehefa fantatra tsara na tsy anao na izy azy na tsisy andray doana azy fa rehefa fantatra hoe napetraky ny tompo eto dia votay koa rehefa manomboka mahafantatra zany problème rehefa anatina fiangonana zany raha voalefa any ambahavotra dia tsy mety mandeha mpitondra fiangonana ka tsy misy le financement angaminy tsy mahavelona ho mpiambona tsy liavana zany olana am'izao fotoana tsika zao dia mitangorona eto dolidolo na rado evangelika na fiangonana satria etony be vola fa anavitra ny be dehibe nefa fa nan'olona velany any misy olona mitomany any misy olona mikekeka ho any amin'ny fahaverezana mila mamantatra tsara tena natsona andriamanitra fe ity fikambanana teny avana dia natsona andriamanitra anofana olona ho sahijolo vavolombelona aloha voalohany indrindra eo amin'ny setiny asa mandrara ary ho vavolombelona etonivony ty zao tozao ity tsy kristianina tsotra no fanina eto ry avana fa kristianina sara iady amin'ny fakapanahy iady amin'ny filana tsy midradradraga fa maneho zany amin'ny fitoratena kosa zany no fanina ry avana ary zany mahatonga ny fampianarana somary matanjatanjaka azy dia tsy mora ny ady be de be ry avana na mpitondra vavahany eo fa niresaka tany be de be koa mpitondra efa niresaka fa rehefa manomboka hiditra am'zany atao hoe iady aminota mety alala loatra zany indraindray vie privé zany ianareo mifanasina ianareo mifanjavana androany ny tompo tena teverina kely hoe soany mitoroteny farany oranesinao ananao fanapakevitsika anao ndray avana voalohany indrindra aloha anaiky jesosy kristy io amin'ny fibebahana ao amin'ny korantana voalohany toko faharay ambin'ny folo io tsy maintsy ataonao androany
raha tenao ny rosa zany atao tigany faletana zao ny nambaran'ny Paoly fony mbola zaza o daomatry izy miteny taky ny zaza tsy maintsy miala fiteny zaza zany mbola bokadratsy kristianina manao fiteny zaza tsy maintsy miala zany androany valibazy teny tsy maotiny toisy miala am'zany de ozy akeo hoe de ro tsara mbola nihevitra taky ny zaza misy posy miala amin'ny hevitra zaza koa androany ny hevitra ino dana te hevitra tsy mitombony hevitra mitsiditsidiny tsy mandalina tsy mandinika koa de mihevitra so ihany mbola jamoany mbola napetraky Paoly ny saina taky ny zaza tao tsy maintsy miala am'zany tsika be debe namana mbola fiainatra ozy tamin'ny fampianaratsika mamy ao amin'ny Korintany zao amin'ny Paoly zao any ihany zao any fiangonana zao raha mbola ianao zay miaino am'ty fikitra amin'ny fiangonanao androany mbola zaza ianao na izy zay miaino zao afatra zao na mbola mifikitra koa azy ianao ty fikambanana ty fa tsy mifikitra amin'ny Jesosy mbola zaza ianao zay miala am'zany am'zay Kristy am'zay ny ao anatintsika mampiray atsika miala am'zany fotopisainany tetranjazy zany miana ihany maro raha mbola anisan'ny mety hiserose foana ianao te hitondra tianao azao mbola tetranjazy zany mbola te hiserose tianao zany tetranjazy zany Davida nge avana rehefa natsoan'Andriamanitra anetsanga izy natsoan'Andriamanitra tsy mba kandidata tsy mba kandidata mpanjaka Davida anetsanga fa nataon'ny Davida fotsy manovavitra ny vavolombelona izy rehefa niona tamin'ny lionao izy lasa le zanak'ondry de nalaiko tena mbavana zany tenako ny leony tenako ny bera nalaka tamiko teo raha mbola tia misehoseho ianao raha mbola tia friariany ianao raha mbola tia fiavinavolo mbola tetranjaza ianao manomboka androany milamy zany fony mbola zaza ny saina taky ny zaza foi Paoly rehefa aveo hoe nariko am'izay zany androany tsika mila fanapaha-kevitra hoe tena hanala an'izany zay any manomboka androany fatary tsara zay verinao mbola toetranjaza tamin'ny fiainanao androany mbola misy ady lahy anatin'ny fiakambanana sy koa mbola mialolamina ny manodidina rehetrarehetra any mbola manakina ny hafa foana ao anatin'izany asan'Andriamanitra zany ianao zany ny toetranjaza zany any anatinao any raha mbola mieritreritra foana hoe resaka ranofo foana mbola problema materielina foana ny mbola matery fonao toetranjaza zany manomboka androany tsy zany ka tsaolo ny fanjakany sy ny famarena fiainam-panahy zay manomboka androany manomboka androany aditenena misy tahaky ny fiteniny kizy zay taloha ty toriteny ty de mbola zaza fa ankehitriny kosa lehibe azao lehibe tsy olona mpametrakolana tsony anatina fikambanana tsy mpametrakolona anatin'ny fiangonana tsy mpametrakolona eo amin'ny firenena fa olona matora fa olana eo amin'ny fiainako zany ny ilaina zao fotoana tsika zao tsika tsy raha kristianina zay mandreko afatra zao tsy ho vitanao nefa zany raha tsy miditra tandigana voalohany ianao raha Jesosy ary mibebana ataovy sincère ny fibebana ataovy latsa taka mihitsy hoe manomboka androany Jesosy hoentiko aminao dolo mitoetrako rehetra tsy mety